jelas.
misotranao zay fa raha nangataka taminao tompony vokatra mba hanome mpampiakatra vokatra dia izao ianao manome tombotsoa anay tsiraray avy reto ho mpanango vokatra amin'ny alalan'ny fanananay fotoana tena hoe hitao ao aminao hiandray fampitaovana ara-pahalalana ny soratra masina amin'izany hoe ho mpanango vokatra ho mpitarika mety manomboka aminay tsiraray avy mihitsy ary Andriamanitra hoe mitarika ny tenanay izay tahaka ny ahoana zany fahaizana mitarika ny tena izany amin'ny maray mpianakaviana reny mpianakaviananay tahaka ny ahoana zany fitarihana ny ankonana izany amin'ny mampitarika anay na mpitarika fiderana na mpitendrina mpihirana mpampitarika an'ireny ostintima ireny mpampianatra ny ankizy tahaka ny ahoana ny fitarihana araka anao dia mangataka izay tompo tarihanao zao fotoana amin'izao herinandro zay atoka androany zao tena hitondra mbavaka ny mihitsy izay mao fotoana hiakaranay amin'izany hoe sehatra fitarihana misokatra bebe kokoa manaiky ianao bebe kokoa ary tena hoe fitarihana araka ny sitraponao tario izay Andriamanitra apio izay ary efa manampy anay ianao dia tena horaisinay ny opportunité hianaranay hiofananay ahafahanay tena ho tsara kokoa ny fitarihanay dia ho tsara kokoa ny eto anivy ny fiangonanay hitombo kokoa izay ao anatin'izany raha andreny teninao ihany koa izay dia taio ny teninao tompo ny teninao no ainao an'izay mahazo azy ny teninao no fanitsiana zay diso ny teninao no fitaizanao amin'ny famarinana ny teninao Andriamanitra fanantenanao anay ihany koa dia androany amin'ny tenena anay tsiraray avy fa vona iaino izay zavatra mampikorotana ny sainay tompo dia tena hoe ampanginy zany tena hoe ampilaminana sy ampiadanana andraisanay tenao ampiadana tanana ihany koa no andraisanay sy ampiaranay zany teninao zany voninahitra Kristy Jesosy rery ihany amen dia mbola mitoy isika aminay fampianarana mitoy ao amin'ny bokin'ny Romanina ary aharitra isika ao satria ny bokin'ny Romanina ray manontolo no iarahantsika mijery rehefa tonga eto levy dia mety izay message napetraka Andriamanitra zay toroteny zay napetraka Andriamanitra ho azy manokana ho zaraina amintsika no toriny fa rehefa izany mitoreto na zay mpitoroteny zay olona masaina mitoroteny eto anivontsika dia hiainy avy eo amin'ny bokin'ny Romanina io avokoa satria tena mahasoky fiangonana izany dia io ilay toko hoe loha hevitra lehibe ao anatin'ny bokin'ny Romanina dia hoe avy amin'ny fanamelohana ho amin'ny fanamarinana dia raha ohatra ianao tamin'ny herinandro eny tamin'ny aorianany toroteny tamin'ny lahady na atsapany zay ohatrany hoe voaraoka ao anatin'ilay fanamelohana voaresaka ilay fahatezerana voaresaka dia mbola te hitonanao hoe aza manohitra an'Andriamanitra fa tena avelao Andriamanitra tena anorotoro an'izay zavatra tokony hotorotorony ao anatinao dia avelao koa Andriamanitra tena hoe hisitonanao avy ao amin'izay toerana hiala amin'izay fanamelohana izay hoe eo amin'ny toerany fanamarianana dia tena hoe atsapany tenanao ihany koa ianao amin'ny fotoana zay ametrahan'Andriamanitra anao eo amin'izay toerana marina zay hoe tena marina no marinina manam-pona tamin'ny alalan'ny filoanan'i Kristy Jesosy dia androantsika amin'ny slide manaraka dia hijery ireo endriky ny fahatezeran'Andriamanitra miantra sahady efa niresaka an'izay ary tamin'ny lahady fa androantsika hijery akaiky kokoa sy amin'ny antsipiriany kokoa amin'izany hoe endriky ny fahatezeran'Andriamanitra zay efa miatra sahady isika matetika rehefa mieritreritra ny fahatezeran'Andriamanitra dia tahaka tao a Sodoma sy Gomora no atsaitsika hoe tonga dia iny Andriamanitra nandefa solo fara dia nandrava tanteraka ny tanàna na hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa hoe safodrano iny Andriamanitra fa nandefa safodrano noho ny fahatezerana fa niarahantsika nahita fa ino moa le teny anankiray izay mety mino fa mipetraka kokotany anatin'ny saitsika le hoe leroany ary ataovy zay tianao atao ary dia efa endriky ny fahatezeran'Andriamanitra hijery amin'ny amitsipiriany amin'izay isika ny olombelona miakabeany no hiara ny fahatezeran'Andriamanitra io rehefa nanomboka teo amin'ny fahalavona isika ary isika tsy raray avy azy dia efa tena miara amin'izany
tamin'isika mbola tsy tao amin'ny finoana, ary raha mbola tsy ao amin'ny finoana ianao androany dia mbola aiaran'izay fahatezeran'Andriamanitra izay. Misy amintsika mantsy teo aloha sady ny sabaka hoe sady makany am-piangonana ihany dia ohatrany hoe mivavaka. Io terme mivavaka io tena mila jerena tsara sy dinihana akaiky ny fampiasana anazy satria lasa ohatrany hoe lasa générique be loatra ilay terme hoe ndeha hivavaka sy ny ohatr'izany sy ny sisa. Tsy haiko fa resahako ohatr'izay fotsiny izy raha te halalana eo anatin'ny saiko anatin'izay resaka hoe mivavaka izay isika dia afaka mifampiresaka amiko hoe inona ny tiako tenena anatin'izareo hoe lasa générique loatra ilay terme hoe mivavaka. Fa sady mivavaka ilay olona no manao izay tiany atao dia tsy mahagaga raha avelan'Andriamanitra amin'izay sitrapony ary hiaran'izay fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa ny tena mpino rehefa nandray an'i Kristy dia fantatritsika fa tsy velona ho an'ny tenantsika intsony isika, sady izany ozy izy Paoly ao amin'ny Galatiana 4:2-5 hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana ozy izy, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Firatsika mahino matetika tsy izaho intsony no velona, Kristy velona fa ny fiangonana tena izay tokoa ve? Raha tena mpino ianao dia Kristy no velona ao anatinao ary tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao fa ho an'ilay efa maty nitsangana monjy ianao. Dikan'izany tomponao izy dia zay tiny zay sitrapony no lasa sitraponao ihany koa. Korintiana 4:5-5 anisan'ny tena Andriamanitra tiako indrindra sy banieran'ny fiainako, izany hoe tena fanevan'ny fiainako ray manontolo ilay teneniko teo hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Za tsy te ho velona ho an'ny tenako intsony fa izay aniranao azy ataonao amiko, izay avelanao mitranga, izay tianao opportunité ho raisiko an'ny fanjakanao Andriamanitra dia ho ataoko avokoa izany. Tsy amin'ny maha-pastera nahako fotsiny fa na tsy pastera aza dia izay ny banieran'ny fiainako. Ary miainako izany tamin'ny fotoana mbola tsy naha-pastera nahako hoe tena izay tsy velona ho an'ny tenako intsony ahy fa ho an'ilay anankiray maty sy nitsangana hamonjy ahy. Rehefa nandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia lasa manana antom-pisina vaovao izy, ary izay antom-pisina vaovao izay izay lasa te hanome voninahitra an'Andriamanitra. Isika no misy dia no amin'ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fideranany anara, ho fideranany voninahiny. Dia izay ilay fitandrontsika ho anatsika ao izay hoe te hanome voninahitra anazy miaraka amintsika mitafy an'i Kristy dia voaro amin'ilay fahatezeran'Andriamanitra isika. Fa ho an'izao tontolo izao manokana dia efa tena miatra tanteraka izany. Dia androany ny hiafenantsika bebe kokoa raha mpino ianao ao ambanin'ny elatra ny tsy toa izay ny mitanjona mba hahatonga anao tena hoe misaotra Andriamanitra, tena hitoy hiafinao ambanin'ny elatra ao ako satria ianao ilay miaro tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ianao niaro anaty tamin'ireo zavatra izay tsy araka ny sitraponao rehetra hatonga ao an'ny voninahitra anao. Dia ihany koa tanjona anankiray raha mpino ianao ho amin'ny tenin'Andriamanitra androany dia ny hanarahantsika an'Andriamanitra, hanarahantsika an'i Jesosy amin'ny hafanam-po. Amen. Vao mamaky ny apokalipsy isika amin'izao fotoana izao dia misy fiangonana anankiray ao, sady tsy matimaty izy, sady tsy mafana izy tsy mangatsika fa matimaty. Dia ngany tsy misika izany fa sady mangatsika mahasoa isika raha amin'ny contexte iny ao efantoriako izay tamin'ny fotoan'androny dia sady le mahasoa le mangatsika, mahasoa le mafana, fa le eo ampovoangaony eo iny no tena tsy izy. Dia ngany tsy misika izany. Amen. Fa ihany koa ny tanjona anankiray izay tiako ananantsika dia ilay hitombenany ny ao anatin'ny saintsika rehetrarehetra ao ahatakanantsika n'ilay tontolo manodidina antsika dia ahafahantsika manatratra an'izay tokony ho tratrahantsika satria azontsika kokoa izay hoe fahatezeran'Andriamanitra izay fa miatra raha teo eo amin'ny olona eo amin'izao tontolo izao izay izany. Naoka itsika ho ao amin'ny
io romanina toko voalohany andriny 420 ka hatramin'ny 230 io izany dia mampirisika antsika ihany kio ako raha manana baiboly ianao baiboly taratasy dia hoeto rehefa miarana amen raha ozy izy ianao hoe nanena le telefona nefa tena mazatra be anary dia hoeto le telefona dia ampiasao baiboly izany amen ie dia ngamba tsy tonga dia amaky avetrantsika fa mbola iresaka le fampidirana ihany ako fa rehefa miditra amin'ilay teboka isika no amaky an'io andalana io miandalana izany fa raha tonga dia hotsoloko ilay izy raha manomboka amin'ny 420 ka hatramin'ny 430 dia misy teny fehezanteny anankiray miverina intelo ao tsy fehezanteny fa teny ngamany dia ilay hoe nanoloran'Andriamanitra azy ao amin'ny 420 zany miverina hitantsika ary miverina zany amin'ny 420 ary miverina ihany koa zany any amin'ny andininy 720 angambany eny 720 eo ampovoanvoany eo miverina io le hoe nanoloran'Andriamanitra azy dia rehefa mijery an'io apahany soratra masina isika dia misy ny olona sasany mpandinika soratra masina sasany mandray anazy io ho atanatohatra hoe ny anankiray degré voalohany dia ny anankiray degré faharoa dia ny anankiray degré fahatelo fa ny mpandinika soratra masina sasany ary zako mirona makany amin'izay kokoa dia ozy izy ahako hoe sokazy anankitelo kokoa no resany ao anatin'io andalana io lay maneho an'izay hoe fahatezeran'Andriamanitra efa miatra raha teo izay nilazako an'izany dia satria lay farany le manomboka amin'ny 720 ka hatrany amin'ny 430 dia to zavatra fahitantsika matetika ary mety atafalatsaka atsika azy na dia efa-pino isika raha tsy mitandrina raha tsy miambina raha tsy miady amin'ny fahotana dia tiako tadiditsika nefa anatin'ilay famakivakintsika ity andalana anankiray ity ilay toko hoe fanalahidy ao amin'ny andininy 720 hoe fahaseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinany olona izay misakana ny fahamarinana io fahatezeran'Andriamanitra efa miatra io zany dia misakana ny fahamarinana tsy ho takatry ny olona amin'ny alalan'ny fanaovany ratsy dia araka ny teneniko teo hoe miseho amin'ny sokajy telo ilay fahatezerana efa miatra dia azo kely ty nefa ny afehezina amina sokajy anankiroa lehibe alatsiny efa ohatrany hoe akorotako kely isika fa ilay sokajy anankiray voalohany ao amin'ny 420 côté religieux kokoa saka fampotsana ilay sokajy faharoa sy fahatelo ireligieux kokoa dia araka ny teneniko teo hoe ny firesantsika n'izy telo reto dia miantakaratsika ny tontolo manodidina atsika miantakaratsika ny fonctionnement ny olombelona mahazatra mba hahafahantsika mitondra ny fahazavana rehefa hitondra an'izany isika aomby ampahombiazana hitondrantsika an'izay fahazavana izay manala n'izay le hoe sakana tsy ho amin'ny fahamarinana resany andiny 720 zay tena hoe jerentsika ny tsiraidy manaraka teboka voalohany dia ny fanompotsampy io manomboka amin'ny andiny 420 hatramin'ny 520 tsy mahalala ilay tena Andriamanitra intsony ny olona ary tsy fantatry ny olona fa efa fahatezerana miatra izany hoe olona lasa tsy mahalala ilay tena Andriamanitra intsony izany donc eo vakitsika ary le slide manaraka le teboka manaraka eo zay ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotona dia ny fahalalany voninahitra tamin'ny tenany avy ary ny finamarinan'Andriamanitra dia nosolonainga ka nanaja sy nanompo zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay saorana marina izay verina kely ako amin'ny contexte ny tanan-dehibe rehetra tamin'izany vanim-potoana izany teo ambamin'ny vahoan'ny fanjakana romanina dia samy nanana ny tempoly ho amin'ny sampiny avy dia ny tao Efesosy na Turkia amin'izao vanim-potoana resahantsika izao dia misy tempoly ohatra tempoly ho an'ny Artemisa
na ho an'ny andriamanitra dianina ho an'ny romanina artemisy izy amin'ny grika ho an'ny dianina ho an'ny romanina. Io samby anankiray io a dia tena nylalain'ny efesiana sy ny grika fatradrariny romanina. Izy io ny hono raha ny finoan'izy ireo sy ny mitolojia grika dia andriamanitry ny natiora, andriamanitry ny fahavokarana eo amin'ny mpivady, andriamanitry ny fanasitranana, andriamanitry ny fahafatesana tampoka ihany koa. Zany hoe raha misy olona matampoka dia i artemisa no atsoy ao anatin'izany. Andriamanitry ny biby ihany koa izy io, andriamanitry ny mahavirijiny, andriamanitry ny tanora zazavavy. Ary ny zavatra tokony fantatsika ihany koa tamin'izany fotoan'izany dia rehefa miresatsika hoe tempolin'ny Artemisy dia misy fomba na pratika feno fahalotona miaraka tao amin'izany, hoe eo ao amin'io tempoly io mihitsy no mifangaro ny sady fanompona no sady fijangajangana. Dia misy amin'ireo prêtre na hoe karazana ohatrany hoe mpisorona zay ny mampisorona anazy dia izy zay misokatra ho amin'ny fijangajangana firaisana ranofo amin'izay olona zay te hanao an'izay fanompona any Artemisa izay. Eritreretintsika zany ny tao ambadika ny sehatra rehefa miresakantsika an'izany hoe fanompony sampy, ary rehefa miresaka an'izany ny ao amin'ny testamenta vaovao hoe tena sady fijangajangana manofady no ihany koa fanompony sampy miaraka ao amin'ilay tempoly mihitsy. Isika malagasy ihany koa dia manana ary mbola manana an'ireo sampy zay topoin'ny olona hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanao resaisa kely mihitsy ny amin'ny fotoana nahatongavany sampy voalohany teto Imerina ohatra, fa misy tantara milaza amin'izany. Misy tantara mitantara hoe ay misy any kely maditra sy ry iza moa le anakireny anisany malaza be tonga tao alasora voalohany tamin'izany, tao alasora nahatongavany adimiko teo le izy tsy taditiko mety iverineo re izy rehefa tena hoe zavatra no tompony olona fatratra, satria tamin'izany ny nakatody ralambo dia efa tonga ny sakalava nanafika dia makatody ralambo dia sady miantso ny sampy anankiray io dia atoraka ny atody dia tonga dia nafaty an'ilay miaramila sakalava dia ohatr'izay matimaty daholo noho ny amin'ny fiantsoana an'io sampy anankiray io. Sadika hoe andreo tsara ve satsika hoe hinano mety izay angambany fa mety miverino ihany rehefa aveo. Fa nisy an'izany karazana sampy zany zay mbola topoin'ny olona ihany koa mandraky tia ny androany izany. Fa izao reny karazana sampy reny dia andriamanitra firon'ny olombelona hoerina. Ohatry hoe anatin'ny frustration ny olombelona te hitady an'Andriamanitra dia izy no lasa mahamorona ny olombelona araka ny endriny, araka an'izay ilany azy, dia asinony ny zavatra iny, omeny asiny iny, anamboarany karazana fady maro samihafa, dia lasa zavatra masina ho anazy. Dia aparitaka dia lasa ajan'ny olona maro samihafa nefa Andriamanitra tsy izy sampy ny fiantsoana azy. Ary miankina amin'izay fanasinan'ny olona azy izay no fahombiazan'ilay izy. Rehefa misy manota fady dia tsy mahomby ilay izy. Zany hoe tsy tahaka ilay Andriamanitra rehefa amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra transcendant, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tsy miankina amin'izay sitrapon'ny olona, fa izay sitrapony no atao no an'ny voninahiny tsy ho amin'ny tanjony. Zay ilay Andriamanitra topoin'ny Baiboly ary tsy hoe topoin'ny Baiboly ambaran'ny Baiboly. Fa ny olombelona amin'izay le ohatra hoe fiezahany mamoron'Andriamanitra ho azy zay dia vao misy manota fady dia tsy mahomby ilay izy, tsy mahomby ilay izy. Ary anatin'izany dia mazava ho azy fa miasa ho ambadik'ilay karazana fombafomba samihafa ny devoly, ary tahaka ny miatra tokoa ilay izy mba hatonga ny olona tsy hiverina hitady an'ilay Andriamanitra tena izy fa hovariana amin'ity Andriamanitra teny tsy izy ity firon'ny olombelona. Zay no tanjony fahavalo anatin'ilay izy. Dia ohatra hoe raha manondro raha ohatran'ilay tantara teo hoe nampiasa atody dia sady miantso an'ilay sampy maty ilay ohatra mandaitra tokoa ilay izy. Fa izay diversion tsy ahafahan'ny olona mahita ilay tena Andriamanitra tena izy. Zany ny ataony devoly ary faly izy. Ary zay mahatonga antsika indraindray ohatra hoe
matahotra andreny karazana zavatra sampy sy ny ohatr'izany sy ny sisa reny satria ohatrany hoe hita eo ny eo zany le izy fa lay Andriamanitra lay tena Andriamanitra ohatrany hoe tsy hita eo ny eo fa efa anatin'ilay fahatezerana nefa lay tsy hita eo ny eo lay valin'ilay zavatra fotony avelany any amin'ny filan'ny fontsika isika tsiraray avy tsarontsika ngamba nytenin'ny Kim tamin'ny ndray andro nampianatra ny momba ny resaka sampy izy teto dia ozy izy hoe ny fontsika dia manino mpamorona sampy masinina ary produira sampy dia ny sasany sampy lay any amin'ny lay tompotompoina sy lay fantatsika amin'ny mahazatra netindrazana fa ihany koa na amin'ny olona moderna dia misy an'ilay karazana sampy izay foron'ny fo ny olombelona fantatsika ohatra hoe ny féminisme mety tsy tsisy Andriamanitra ataony iankofana sy ny ohatr'izany fa ny ao anatin'ilay idéologie no tena iankofana ao anatin'izay ny humanisme ny amin'izao moa misy an'ilay hoe wokisme sy ny mialatsiny ary fahoforoniko ty sy ny zaoisme tsy hoe mifantoka aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra ao aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra ianao tena afaka ny mahatonganao ho ary amin'ilay tena tianao mahatongavana ianao tena ilahery ao anatinao ao mila etsehanao io dia ahafahanao mahatonga dia sy ny sisa sy ny sisa zaoisme ny antsoko an'izay izay mifanohitra amin'ny filazantsara izy satria mandany tena azy ary rehefa marara ny filazantsara dia mandà kokoa ny tena manompo ny hafa ary manompo an'Andriamanitra izay kokoa ny resahan'ny filazantsara fa na iza dia mirongatra ireo karazana sampy ireo na sampy moderna miaraka ny resahako teo na ny sampy tranaina izy indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao eto Madagasikara eto Antananarivo fa eto Madagasikara mihitsy amin'ny ankapobeny ny fanompona razana sy Andriamanitra tsy izy atoato zao isy endrika an'izany ho ataona foko anankiray izay tena mampalahelo dia mampalahelo mbola vovatoko zany zavatra tena hoe mandahan'Andriamanitra izany ary any koa eo zay le hoe isika malagasy manasa fa misy sampy sy karazana zavatra hafa vaovao tonga avy any ivelany indrindra fa reo karana manao publicité any amin'ny radio jery tanana mamantatra ny hoavinao inona daholo le entsika any amin'ny radio re manao inona no manamboatra ny inona avy any andafy manamboatra ny vitana sy ny sisa sy ny sisa afaka miady anao any amin'ny fitsarana enjana be karazana délivrance amin'ny GME fa indrindra fo rehefa fantatsika lasa misautele ro maître afeno hoe ry ampoay ry zakory livolale ino moa zany rehefa telime fotsiny dia mijery iny tena mipiky ty bandy ty sy ny sisa zay mameno tele sy radio zay mampirongatra an'izay le hoe efa miseho ilay fahatezeran'Andriamanitra dia sampy indray ny tombopoina mihoatra n'ilay Andriamanitra izay nahazo ambarany soratra masina fa fahalotona izany fahalotona no tolonan'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotona mandoto ny fanahy ny zavatra ireny ary misakana tsy ahazahoana ny fahamarinana ambarany soratra masina iny koa fa lainga ireny zavatra ireny lainga tahaka n'ilay teny amin'ny menarana tamin'ny Eva hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianareo inona moa ny antony hoe mahatonga ny olona ihany koa tena hoe manompo ny razana ohatra GMS sisa mba ho lasa ho razana tsara ihany koa izy rehefa avy eo dia hitany taranaka ao na moa le fomba fiteny malagasy hoe raha manina raha razana tsy hitao izy ho azy hiady vomanga tsy zay moa le izy hoe mba ho lazana mba afaka nita an'ilay taranaka fa zay le fandrika lainga ngeza be ao anatin'izay hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianao ry Eva
dia ohatr'izay ko hotahaka an'Andriamanitra ianareo lasa razana afaka nita andreo taranaka teoriana fa dia zay anao tazomina ao amin'izay fanompoana izay. dia mba rasoratra masina ihany keo hoe nahafa-boninahitra. iny zany fidinanao ambany tokony ho izy. ny olona mieritreritra hoe voninahitra ho azy ilay hoe manompo sampo sy manao an'izao ary tena zay mihitsy a. raha zavatra hitanao mamaky anao any amin'ny Facebook mijery anao ohatrany hoe any amin'ny fietezana no any amin'ny fietezana moa rehefa le miety reny tena mahita karazana zavatra maro amiavaka miresaka eo dia ianao any anatin'ny fony olona marehare mihitsy izy any amin'ny fahampisokevitra. fahafahaboninahitra ny fitokina amin'ireny dia nomena fahafahantsika alana n'ilay ten'Andriamanitra. Alleloia. Famindrapona iny natonga an'izany, fahasoavana le zany. fa raha ny tena izy ianao ihany koa raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra dia mbola niny nanda sy nanaraka Andriamanitra tsy izy tahaka andren'ireny ianao. dia ozy isika fa maninona no tsy arodan'Andriamanitra le karazana sampy maro samihafa reny. ao aminao se iatoko fahefatra ambin'ny folo ny valiny ao anao izy Andriamanitra ao tafaraikitra amin'ny sampy ny Efraima aoka izy ho ao. dia ntsika mietrehitra alora ka tena anao asiana defi mihitsy ny ohatr'izany Andriamanitra tsy hainao an'izany fa ozy izy Andriamanitra hoe alefaso topo ihany ny sampinareo. dia tsy ahalala ny fahamarinana misakana anazy zany tsy ahita n'ilay marina tsy ahita n'ilay Andriamanitra marina anakilay andininy fahavalo ambin'ny folo teo. efa tolotra Andriamanitra ho amin'ny filany fony reny olona reny. efa sazo ho azy ny fanarahan'ny fony a zay dan'ny fony ho amin'ny fanompo-tsampy kanefa izao mbola misy amin'ireny olona reny tian'Andriamanitra ho vonjena. misoratra any amin'ny andro nyve hoe tian'Andriamanitra ho vonjena le olona tsy dia izany no misionatsika. zavatra anankiray ny teboka manaraka hoe inona ary zany ny tokony ataontsika dia izao ho fampiarana an'izay teboka voalohan'izay dia fantaro ny sampin'ny tanànanao, fantaro ihany koa ny sampin'ny fiarahamonanao na sampy moderna io na sampy tranaina. dia mangatafa endrena sy fahasahina hitondrano ny fahazavana eo amin'ny maizana. Amen. satria rehefa fantatra ao zay sampin'ny tanànanao sampin'ny fiarahamoninao zay dia mora ho anao sy manome hevitra ao anao faray masina ahafahanao mipenetre ao anatin'izany. Amen. Itsika tsy le mandefa hoany fotsiny fa tena miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina amin'ilay tsika manao ny misionatsika. Zay fahatezerana efa miatra amin'izao voalohany dia zay hoe avelan'Andriamanitra ao amin'ny fanompo-tsampy tsy ahalala ilay ten'Andriamanitra intsony ny olona. Ny faharoa dia hoe ao amin'ny andininy faha 9 ka hatramin'ny 7 ilay filana mamofady. teboka manaraka hoe zavatra tsy maniry ny filana ara-voajanahary intsony. inona ny tiako teneny andao fa hovakitsika ilay izy fa ho fantatritsika mazava. andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 7. izany no namonoran'Andriamanitra azo amin'ny filan-dratsy mamofady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanao no amin'izay tsy fanao. ary tahaka izany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilan'ny samy lehilahy ny fanao izay mahamelatra dia nan'izay tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. isika hoe nanina Andriamanitra tsy mameanao ohatrany tamin'ny Sodoma sy Gomora indray hoe tena efa mipaka amin'ny lanitra mihitsy ny fahotana reto ny reto amin'ny resaka io zavatra voaresaka eo io. fa ilay famelan'Andriamanitra ny olona hanao an'izay mihitsy no efa fahatezeran'Andriamanitra sazan'Andriamanitra amin'ny fonray. ambarany Paoly eto fa mifanohitra amin'ny ara-boajanahary nanaovan'Andriamanitra azy ny filan'ny olona sasany. araka ny soratra masina izany ny LGBT
QA plus izay raha tsy diso akosa QIA plus tsy haiko tsony efa hoisika zay ilay izy atsoatsy dia fiarahamoniny ireo hiarany fahatezerin'Andriamanitra sahady tsy hoe mbola hoavy lay anankiray izay hoavy le fahatezerana zay hiatra aminazy fa efa anatin'izay fiarahamoniny fahatezerin'Andriamanitra izay izy ireo ary zao tena mahagaga io communauté anankiray io na io fiarahamonina anankiray io a vitsy anisy fa tena mitabataba indrindra tena mitabataba indrindra ary tena manana influence indrindra satria ny akabiazan'ny olona ao anatin'ilay izy dia olona manam-pahefana olona malaza sy ny sisa dia ny zavatra fahadalana tahaka an'izany zavatra mamenatra tahaka an'izany no lasa irehareana dia inona ny antsonan'ny volana jona ny États-Unis volan'ny firehareana satria volan'ny LGBTQA plus tsy haiko na ho avelan'ny YouTube ao alefa ity toloteny ity fa dia miainy tsara isika lasa volan'ny firehareana nefa zavatra mahamoafaty ary raha misy olona mirezoner ray koa moa ndraindray tsy haiko hoe ahoana tokony ataon'ny olona sasany le kristianina sasany fa tena miezaka ny rezoner ohatra ny olona sasany dia tena hitabarana izy ireo mianakavy amin'ilay endrika efa tena maharikoriko manohitra n'Andriamanitra ao anatin'izany amin'izao fotoan'izao dia ianao indray no menatra rehefa mahita lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy otrany hoe mifamikasokasoka lasa ianao indray nefa zareo no tokony menatra ianao indray no lasa ohatran'ny menatra tsy haiko nareo na ohatr'izany fa za moa dia ohatr'izany ary hitatsika amin'izao vanim-potoana izao ny fiakaran'izay fireharehan'ireo olona manana fialanina mamofady ireo dia ozy izy Andriamanitra hoe atotro amin'ny filan-dratsinareo nareo aleoaleo dia inona ny vokany araka ilay voalaza eo hoe nandray tao amin'ny tenany valiny izay tokony ho azy noho ny filana sida aretina tsy fatam-piaviana maro samihafa raha tsy diso ako misy firenena anankiray vao tsy ela amin'izao fotoana izao a lasa tena zone rouge tanteraka mihitsy amin'ny resaka sida ao Afrika tsy tadiko hoe ina iza moa izy vao vetivetika no hoe lasa ao amin'ny état d'urgence le firenena no izay le hoe fiakaran'ny sida ambony be izay miareti-tsay ny fifanamelohan-teny ny fanilikiliana ny fankalana ny fahasimbany ny taranaka ho avy satria amin'izao fanim-potoana izao any amin'ny toe-tanàna mandroso dia misy fampirisihana an'ireo ankizy hihinana hormona manala hihinana fanafody manala n'ilay hormona mahalehilahy kokoa na mahavehivavy kokoa mba hahatonga n'ilay ankizy ho any amin'ilay izay tiatiany fony hoe teraka lehilahy izy zako vehivavy fa voafatotra ao anatin'ity vatana lehilahy ity hiampinanana n'izay fanafody izay izy dia miala dia lasa dia ny feo lasa miova sy ny sisa dia izany zay le hoe ozy ny fahasimbany taranaka ho avy eritreretinareo hoe rehefa tonga ny fotoana hoe tonga saina izy mahalala ny fahamarinana izy dia efa misy zavatra mety efa irreversible efa tsy azo avadika intsony efa iaina n'ilay ankizy dia izany mivary ny kiribiby ataon'ny olona amin'ny filanana mofady zay ny matimatesany ary ny loza dia izao tsy haiko nareo fa mety tamin'ny olona ny fampiresahako manokana no mety ohatrohatr'izany ny fomba fijery fa efa manomboka me mandray sy manaiky kokoa ny ao anatin'ny sainao indrindrandrindra raha vehivavy samy vehivavy ohatran'izay tena mahasosotra loatra betsaka ny olona manao an'izany lehilahy tena maharikoriky fa le vehivavy samy vehivavy ohatra efa misoko mangina izy zay efa mampanaiky anao izy zay hoe iny efa degré anankiray miditra bebe kokoa tsy kelikely izany zavatra zany mamy fady eo anatrehan'Andriamanitra ary mizanakitsika mila hanovatsika amin'izany mila hanovatsika amin'izany mizanakitsika raha lasana vavy efa loza mitaotao ozy itsika hoe aty Madagasikara mbola tsia mijery Canal Plus ny zanakitsika mijery TV Plus mijery tsy haiko hoe mety aty mbola tsy tena mivelatra be le izy
fa indrindra moa ny zanatsika izay manana accès amin'ireny télé avy any ivelany mijery amin'ireny zanatsika aiza ny fitaizanao anazy araka ny sitrapon'Andriamanitra. so ihany fa tsy mifanekeny ny fisainantsika ny référence efa manomboka ame manaiky ary fa inona ny zay misoratra masina hoe efa anatin'ny fahatezeran'Andriamanitra miatra reny zavatra iainan'ny olona ireny izany. Inona ny tokony ataontsika? Ny slide manaraka tenyzao ny ampafantaro ny zanakitsika hoe contre nature mifanohitra miara-boajanahary ny pratika homosexuel. Ampianaro ny zanakitsika alalan'izany farafaratsy navita ny adidinao ianao fa ihany keo miomana ihany keo isika fiangonana amin'ny fomba andraisatsika an'ireny olona ireny izay ao anatin'ireny fahotana anatin'ny mety efa anatin'ilay zavatra izy kanefa nefa manomboka misy fahatongavan-tsaina dia ahoana ny andraisantsika an'izy ireny. Inona ny tokony ataontsika? Inona ny attitude tokony ananantsika? Voalohany ao anatin'izany dia tokony ho tahaka an' Jesosy isika. Amen. Anana ny fahasoavana ho an'ny hafa fa anana fahamarinana ihany keo. Jesosy tsy nisaraka tamin'izay mihitsy. Jesosy tsy hoe fahasoavana rery ihany no tao anatiny fa fahasoavana sy fahamarinana mbaran'ny Jaona toko voalohany any faefatra ambin'ny folo izay raha tsy diso eo mihitsy. Fahasoavana sy fahamarinana hoe manana grasy isika ho an'ilay olona manana fahasoavana fa ihany koa tena milaza ny fahamarinana ho an'ilay olona ihany koa hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'izany. Tsy hoe vonina ho amin'izany hoe tsika fiangonana fa tsy haiko anatin'ny taona vitsivitsy dia efa mety surako fa ahita olona avy amin'ireny fiarano avy amin'ny communauté LGBTQA+ ho tonga any fiangonana tsika satria ho hitan'izy ireo hoe tena efa zavatra futile tena zavatra tsy izy mihitsy ilay zavatra iainan'izao ahoana ny afahantsika mandray an'izy ireny mampafantatra ihany koa ny fahamarinana isika anatin'izany. Inona nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy tratra ny jangajanga ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny fahatelo hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Rehefa tratran'ny jiosy hoe mijangajanga ilay vehivavy dia hoentina satria mety mendrika ho toram-bato dia hoentina tany ivelany dia hoe ho toram-bato. Dia hoanao izy Jesosy tamin'izy ireo izay tsy nanota taminareo nao ka hitoram-bato azy voalohany. Dia inona nataony olona? Teo Jesosy nanonatsoratra tao ambany tao nanomboka niala daholo ny olona. Dia iza nitavela teo? Ny vehivavy rehetra. Dia hoanao izy Jesosy taminy? Izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana tsy hoe nijanga teo fotsiny tsy hoe izaho koa tsy manameloka anao. Fa ozy izy hoe mandehana amin'izao sy izao dia aza manota intsony. Nampiariny ny fahasoavana fa nampiariny ihany koa ny fahamarinana hoe fahotana izany aza mamerina an'izany intsony. Dia ohatr'izay ihany koa no tokony approche ataontsika amin'ny hafa raha ohatra ka tonga amintsika izany communauté izany. Manana fahasoavana ho azy ireny isika fa tsy hibiloka ihany koa nefa amin'izay fahamarinana hoe contre nature tsy araka an'Andriamanitra izany. Farany dia teboka fahatelo izay efa hiarany endriky ny fahatezeran'Andriamanitra efa miatra amin'izao dia ilay fisainana tsy mahamendrika amin'ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tsy misaina araka ny tokony ho izy intsony ny olona izay ivelan'i Kristy. Donc evakitsika ary araka ny nanaovan'ny fahalalana maro an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanana zany hoe arrogance zany hoe tsy miendrika ho tanana ny fahalalana an'Andriamanitra fa zavatra hafa ny tokony ho tanana. Dia araka izany kosa no verandray le teny lay namresany tery nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendry anao izay zavatra tsy tokony atao ka dia feno tsy fahamarinana rehetra, faharatsiana, fieremana zany fitiavam-bola tafahoatra, lolompo, feno fialonana, vonon'olona, fifambirana, fitaka, otrompo, bitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpandoka tena, mpamorotsain-dratsy, tsy manora esireny. Raha mahitsy zany sika ny ankizy
efa ao anatin'izay tsy manoraisireny zay dia tena hoe efa livren'andriamanitra ho amin'ny tena zay hoe amin'ny tenany ho amin'ny fahatezerana efa anatin'izay miaina ny fahatezeran'andriamanitra izay tsy manoraisireny tsy manam-pahalalana tsy mitana fanekena tsy manam-pitiavana tsy miantso dia olona mahalala tsara ny fitsipika ny men'andriamanitra fa izay manao zany zavatra izany no miendrika ho faty nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao koa ireo rehetra voalaza ireo dia mariky ny andro farany izy izy Paoly ao amin'ny Timoty 4:7 ny olona ho ty tena ho ty vola ho mpantokantena mpiavana mpitena ratsy tsy manora isireny tsy misaotra tsy manajy izay masina ao anatin'ny fitobahany izay le resaka hoe olona miaina anatin'ny ny fahatezeran'andriamanitra izay dia manana fisaina tsy mahamendrika ozy izy tsika eo rehefa mijeran'ireo dia ohatrany hoe zavatra efa mahazatra le zany zavatra any ohatrany hoe tsotsotra kokoa iny olay teo ambony teo kanefa tena efa endrika ny fahatezeran'andriamanitra miato amin'izao vanim-potoana izao ary mifandraiky amin'ilay tenen'ny Galatiana 3:5 vokatry ny nofo satria ny olombelona tsy nandray fanahy masina tsy nandray fahateram-baovao dia olona ara-nofo izy aloha olona maty fanahy izy velombelona izy fa maty ny fanahy satria miaina ireo ny vokatra avokany miaina amin'ireo zavatra ireo izy ary zay anatoka anatin'ny fonoteny hoe rehefa mitory ny filazantsara dia tena tsy mety mihitsy ilay hoe miova ianao dia manatona an' Jesosy zay hoe ny filazantsara dia hoe manatona an' Jesosy dia ovainy ianao fa ny olona tsy hanana hery ovana ao amin'ny tenany zany olona mbola tsy manana ny fanahy masina ve dia hoterenao fotsiny hoe ndaty miova ianao dia zay vao mendrimendrika ny andray an'Andriamanitra ary zay nefa ny matetika ny zavatra torin'ny olona tanareo le mpitory teny eny an-tsena ireny dia rehefa ilonareo reny dia zay ny zavatra veroverana fa izay Jesosy mihitsy no raisin'ny olona ilay fanahy masina miditra ao anatiny no manova ny fisainany mahatonga anazy ho teraka ho amin'ny fahateram-baovao dia mahatonga anazy anana faniriana vaovao fa raha izy amin'ny tenany hoe tenenao fotsiny hoe miova dia zay le izy le fibebahana ho arinan'ny fandraisana ny Kristy fa tsy mialohan'ny fandraisana ny Kristy ary le izy hoe bebaka hoe iay mifona fotsiny ako le zavatra vita korazy zazao fa fiainana mandra-pahatonga Jesosy Kristy ilay fiainam-pibebahana vonjena aloha zay vao fiovana tena kely lay soratra mialana-tsena ary zao zay le sanasoratra masina hoe any amin'izao tontolo izao dia tena hoe zay efa endrika ny fahatezeran'Andriamanitra ireo zavatra voaresaka rehetrarehetra ireo fa izao nefa zavatra mety zay ho velona ao amintsika ihany koa raha tsy manombo ny nofontsika isan'andro isika ao amin'ny Kristy Jakoba 1:5-10 dia voalaza hoe fa samy alam-panany ny olona raha tarin'ny filany sy fitahan'ny filany iny zany hoe hitarika ny filany ty nofontsika ty ary matetika zavatra ny filany nofo dia volony no amentsika tsiny zavatra ny zay ozy izy dia hoe tsisy idina fa le io mihitsy ny tena efa tena tsy mahafetena mitarika atsika ny filantsika fa tsika nefa ny fantatsika fa rehefa mahanana ny fanahy masin'Andriamanitra isika dia mahanana ala izay ny sampetena hoe manana ny fahasoavana izy dia hery andavatsika zay zavatra tsy araka n'Andriamanitra rehetra dia omen'Andriamanitra fahasoavana hery andavatsika an'izany sitrapon'Andriamanitra hitary amitaka atsika
ny filatsika lay nofotsika ty fa izay hoe manana ny fanahy masina tsika dia miaino ny fanahy masina miara-miaina amin'ny fanahy masina ny tena mpino raha miaina an'ireo zavatra ireo le voaresaka ireo hoe tsy haiko ina daholo feno fialonana misy mpino mialina ve misy mpino na von'olona possible efa tsy tiany rahalala izy dia efa mamon'olona izy zay misy mpino manana otroko miaraka mahity tsika zany misy mpin'olona mpino fosy ina ny tena vokatra be mihitsy fa tsy hita ty atao amin'ity fiangonatsika ty zany tsatsy zany any mampiaza any amin'ny fiangonana tsy tononona andre mary misy olona misy mpino mpamontsandratsy hoe any ny zavatra reny no zay le resahan'ny soratra masina teo hoe manombo ny nofotsika isika ary raha tena mpino isika rehefa sendra nanao an'ireny zavatra reny dia zay ny amataratsika hoe tena mbola misy mirehatra le témoin ao anatsika ao mbola misy fanenenana isika mbola misy fanirina miala isika mbola manana ny hery alana amin'ireny zavatra reny isika ary anankiray ao amin'ny 25 dia hoe tsy mankasitraka ny olona manao an'izany any keo isika satria mbola chantier miasa amintsika manamasina antsika tsy kelikely Andriamanitra dia misy amintsika eo mety resaka n'olopolo tian'Andriamanitra ho sotomina hiala tao aminazy amin'izao dia miasa amin'izay Andriamanitra misy amintsika fialonana misy amintsika tsy fitiavana misy amintsika fierenana fitiavam-bola mihoatrana fitiavan'Andriamanitra sy ny sisa dia Andriamanitra manala antsika anatin'izany zany hoe mahatonga ny Martin Luther miteny hoe ny mpino izy dia simul justus et peccator hoe teny latina midika hoe simultanément tsika sady juste no pécheur sady pécheur no juste rehefa tena mpino isika dia tsy mampahazo aina ny mpino ny manota na ny manao ny zavatra tahaka an'izany fa omen'Andriamanitra zay fitaovana na ny opportunité zay mahatonga anao apetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana satria ny fiangonana keo miaraka mijery isika tsirairay avy ohatrany ahoana ny fitombondra ihany ny amin'izany fahamasinana fananana toetra araka ny Kristy zany raha mila définition ny fahamasinana isika dia tsotra be fotsiny le définition ny fahamasinana dia midika hoe manahaka any Kristy bebe kokoa hatrany zay le fahamasinana tsy hoe manao robe lava fotsy tsy zay ny fahamasinana fa misy olona tena fotsy efa imasony iny fotsiny sisa miseho fa tsy manahaka any Kristy izy dia tsy masina izy rangaha fa ny masina dia zay manahaka any Kristy bebe kokoa hatrany amen samy anampanany olona raha tariny filahana sy fitanjany filahana izany fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filahany tamin'ny hazo fijaliana Galatiana 5:20 zao zany ny anisan'ny asanao raha lasa nabavy rapitso afaka pitso mandra-batonga an Jesosy miresaka aminao fanahy masina hoe ty zanako tsy tian'Andriamanitra mbola hitoetra anatin'ity ianao dia iny ianao fa miady amin'ny herin'ny tenanao ianao dia tsy vitanao mihitsy le izy satria nofinao tsy vitany sitrapon'Andriamanitra mihitsy fa iny ianao miantehitra amin'ny Kristy Jesosy miandrandra ny fanahy masina hanampy ianao miandrandra ny herin'ny fahasoavana andehananao dia iny ianao fa gaga ianao ay ary tsy tsy hananako tsony le fanirina ary tsy toky voafitaka ilay filako tsony ary amen izao ny ataontsika manomboka androany mapitso afaka pitso efa nanombo isika inao fa rapino ianao dia voasy ianao hoe ty zavatra anankiray ty hoe saorako an'Andriamanitra efa nananako fandresena efa nanombo ianao ary manombo hatrany ianao ary mbola hanombo hatrany ianao reo vokatry ny nofo ireo ary ny azo fijaliana no hery afahantsika mila bajinitsika
mila manova atsika, mila mitondra ao atsika ho amin'izay fahafahana tanteraka izay. Olana soratra masina dia hoe ny fandehana atsika araka ny fanahy. Mandehana araka ny fanahy izy dia tsy ahatanteraka ny filamin'ny nofo ianareo. Otrany ahoana ka izany mandeha araka ny fanahy zany? Manontany atsika. Mamaly ve isika? Otrany ahoana izany mandeha araka ny fanahy zany? Zavatra sarotra ve zany? Sarotra izy mihona malala soratra ampalalana zay mahatonga antsika tena mitarika atsika foana le hoe ndao hamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra no mampahafantatra atsika ny sitrapon'Andriamanitra, dia mahatonga atsika mahalala an'izay sitrapon'Andriamanitra izay, dia mifanahy masina ihany koa mitarika atsika ho amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay, dia tsy mahatanteraka n'ilay nofo intsony isika, ilay filamin'ny nofo intsony. Ilatsika ny fiasan'ny fanahy masina, ny firesahana ny fanahy masina, ny fandrenesana ny fanahy masina. Mandrianao avelanao miteny manitsy ianao ve ny fanahy masina? Zako avelako miteny manitsy avy ny fanahy masina. Ho tahaka ny Davida hoe sande moi Seigneur, dinio aho tompo, dinio aho Jehova. Sao misy fakamangidy, sao misy zavatra tsy araka an'Andriamanitra. Dia miresaka amintsika ny fanahy masina ao anatin'izay, mitarika atsika izy ho amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary mitarika atsika izy hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ihany no vaholanao amin'izany, fa tsy hitanao amin'ny herin'ny tenanao. Mampiariary ny fahotantsika ny fanahy masina. Ary zany ihany koa ny ilantsika fiarahamonina salama. Rehefa salama ny fiarahamonina dia misy miseho ilay toko hoe tsy inare zany le fahalemeny olona na le fahotan'ilay olona mihitsy, dia ilay olona ao anatin'ilay fiarahamonina no miezaka mivavaka ao anazy. Ny anankiray fa miteno anazy fahasoavana sy fahamarinana, dia miteny anazy araka an'izay fahasoavana sy fahamarinana izay isika. Hoe ilay tena ohatrany hitako hoe tena ohatrany tena misafoka be, dia tena tonga hatrany amin'ny tena ohatrany fitenenanao ratsy mihitsy. So dia tena mila hoentina mbavaka, inona ny zavatra le tena tokony izay mihitsy angamba ny hitondrampambavaka anao, tena mpitiavana, tsy misy jugement tandremo nefa ny fahasahoaneno an'izay le fitsarana izay, satria tsy izay isika fa fahasoavana sy fahamarinana. Ao iaraka hitsangana isika. Ilay fisainana tsy mahamendrika teo dia araka amin'izay teo hoe tena zavatra iainan'ny olona ao ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa isika koa nefa ny amin'ireo zavatra ireo dia misy tokony ataontsika. Manao miteraka manaraka hoe zafady eo antsika pino a, dia hoe raha tiantsika ho tratrarina misy ho an'ny tsipino, raha ohatra ka tena tiantsika ho tratrarina amin'ny filazantsara izay olona tsipino izay, dia fady, dia tena fady dia mitaky fiovana mialohan'ny famonjena, fa famonjena foana aloha ao fiovana. Ny tena famonjena marina dia tsy maintsy mitondra ny olona ho amin'ny fiovana, satria manana ny fanahy izy automatique zany rehefa avy eo makany amin'ny fiovana. Amen. Ho antsika efa pino indray dia mila manombo hatrany, ary mbola hanombo hatrany ny fanontsika sy ny filantsika eo amin'ny hazo fijaliana isika, dia mitombo amin'ny fahamasinana izay hoe fitombona amin'ny fanahafana any Kristy izay. No isaintsaina ny zavatra rehetra rehetra zany isika dia hivavaka rehefa. Maka lazay tany am-boalohany hoe ny ahafantaratsika ny tontolo misy atsika sy ny ahafahantsika mitondra fahazavana
manala zay iverintsika ho misakana ny fahamarinana mitanjo ny mijerentsika nireo teboka anankitelo ireo eo ny fampotsampy zay endrika ny fahatezeran'Andriamanitra efa miatra hoe tsy malala le ten'Andriamanitra tsony ny olona faharoa filanana mofady tsy maniry ny filana ara-boajanahary tsony ny olona ary fahatelo fisainana tsy mamendrika tsy misaina araka ny tokony izy intsony ny olona. Vavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao zay ny amin'ny teninao. Misaotra fa ho hainao anay zany ary ho fahasalamana ho an'ny fanahinay. Jesosy eo, betsaka ny zavatra voaresaka teto fa zay zavatra tianao mipetraka indrindra dia hahafantsio ao anatin'ny fisainany tsirairay avy androany, ao anatin'ny fony tsirairay avy. Jesosy eo, amin'ity teboka anankiray farany ity dia tena tsapanay hoe mety mbola miaina ao anatin'izany any, zay tsy hoe eo ambanin'ny fahatezerana akory izay fa voasaro ny fahatezerana kanefa ny tena mbola misy fiantraikany any amin'ny nofonay ilay natiora mampanota Andriamanitra. Tiampio zay, tehitehitra amin'ny fahasoavanao, tehitehitra amin'ny fananao masina, tehitehitra amin'ny Jesosy Kristy zay. Ampio zay banjona azy. Ilay tompon'ny fonay sy mpanefa zany fanonay zany. Ampio zay tompony. Ampio zay tompony. Potsika angataka